5 andro melohan'ny androm-pifidianana manany amin'ny fanabeazana tsy maintsy mbola atao an'ireo mpifidy momba ny fampiasana ny bileta tokana ny sasantsasany amin'ireo kandida. Raha iresaka zao tsika an'ireo tompona andraikitra rehetra mikasika amin'ny fifidianana toy ny senita ohatra dia miteny zany zareo hoe ara-teknika dia efa vonona amin'ny 21 moa zany hoe isy fampisehoana ny vahoaka ny fampiasana ny bulletin unique fa zahay lehibe anantoko mitarika antoko ary makandida anay tena mahita mihitsy hoe tery de tery ny mpikambanay zany zao efa tonga avy any faritra hoe ampiseho zany le spécimen satria iverina ry zareo hamonjy ny ouverture en campagne zay tokony amin'ny 24 efa eto mbola tsisy spécimen azo zaraina amin'ny zareo. Etsy andaniny efa vita tanteraka ny fanotanareo bileta tokana manodidina ny 10 tapitrisa ampiasaina amin'ny fiodinana voalohany ny 5 oktobra ho avy zao raha ny vaovao avy amin'ny senita. Omaly ny filohan'ity Voamierity dia nilaza ny fahafan'ireo fiarahamonim-pirenena maka ny modely ampiasaina amin'ny fampianarana ny mpifidy. Nataontsika 3 volana za mino fa atsika rehetra zao dia nanadino ny fomba fampiasana an'io. Ary izy io tsika no matahotra fa tsy tokony hampatahotra le izy. Efa nataon'ny senita ny anamoramora ny fampiasana an'izany bulletin tokana izany. Ka tonga ireo bulletin ho an'ny société civile ireo izay société civile rehetra manam-pikasana hanao ny fanabeazana zany dia misy aty amin'ny senita, misy koa any amin'ny projet pacte dia afaka maka ry zareo anaovana zany. Ianareo mpanao gazety koa dia afaka koa nareo maka ao amin'ny service de communication. Ny asabotsy 20 septambra ho avy zao no ifamotoanan'ny senita amin'ireo mpifidy etsy amin'ny Coliseum amin'ny fanomboana ny fanabeazana ny mpifidy momba ny fifidianana fa indrindra ny fampiasana ny bileta tokana.